Grâce à des forêts mellifères très diversifiées, comme le niaouli, le litchi, le macaranga, les baobabs, les mangroves, le jujubier, l'eucalyptus et beaucoup d'autres encore, Madagascar peut offrir des miels aux 1000 saveurs qui sont uniques au monde, une image d'authenticité que seule l'île peut offrir. Les abeilles et le miel sont symboles de douceur, ils sont très utiles à l'homme et aussi à l'environnement. Naturel, sain et aux multiples vertus, le miel est produit et consommé pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. L'apiculture est très présente dans la culture malagasy et très répandue dans tout le pays. Afin de vous faire immerger dans le monde des abeilles et surtout tout savoir sur le miel, plus particulièrement le miel d'eucalyptus, cette semaine sur Canal Austral TV, Découverte vous emmène dans la petite bourgade d'Anzepi, située à l'est de la capitale, pour rencontrer Nzara, un apiculteur passionné depuis sa tendre enfance. C'est là où il gère son entreprise avec la même rigueur que les abeilles dans les ruches. Sans plus attendre, l'apiculture à Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est parti. Bienvenue dans la commune rurale d'Anzepi, une localité très réputée depuis des générations pour son miel monofloral, celui d'eucalyptus. Cette petite bourgade montagneuse elle-même est entourée de forêts d'eucalyptus qui représentent environ 80% de la forêt. L'apiculture y est donc devenue une signature. Parmi les générations d'apiculteurs qui s'y sont succédés, Nzara, natif d'Ambudvunanzefi, a fièrement perpétué cet héritage familial depuis 2012. Fa nanomboka 2012 nandray azy ho asa fivelomana tia manao anatin'ny coopérative an hectare. Ny toerana misy anay moa zany dia aty Ambodivonanjepy, district Manjakandriana. Puisant sa force dans son caractère méticuleux et ses ambitions, ce jeune homme particulièrement motivé et passionné s'est lancé dans l'apiculture après avoir poursuivi des études en sciences agronomiques avec des formations en apiculture. Il a pu donc réaliser un de ses rêves d'enfance. Natsiro tamiko indrindra tantely anankitelo no trano tantely moderne. Le moderne zany resaka eto fa dadabe anay moa tamin'izany efa nanao fiompiana nentim-paharazana ihany. Fa vao nanomboka nanao trano tantely moderne dia nisy trano tantely anankitelo zay teto. Tena niavaka be mivokatra andreo. Dia tamin'izay tena hoe ioty amin'izay dia hita tena tonga dia mitsongadina mamo fotsiny io. Fa tonga dia niady mangazo dia nasiana an'ilay izy tonga daholo atao hoe tena fianakaviana manodidina tety. Dia niaraka ninana an'ilay izy teo daholo. Iny zany tena tsara koa hoe nafinaritra nandrindra aloha zany tamin'izay. Tena mbola kely teo amin'ny ataoko hoe fa dimy taona teo angamba zany. Le ao anatin'le sehatra fiompiana tantely io zany mbola tsy dia nisy nanao fa somary ambinambin-draha raha kely zay fotsiny izy io dia niraisina amin'izay zany izy io. Ny tantely koa moa zany hita hoe lalam-barotra nalalaka be teo anatin'izay dia nianatra resaka fiompiana aloha za akapobeany dia zay vao nitsofoka tsikelikely tao anatin'ny lafiny fiompiana tantely. Izy io moa zany amin'ny mahalova anazy dia efa mba misy ohatra ny anina natoraly kely ho anahy ihany le nitaiza tantely zany tamin'izay. L'abeille est la plus ancienne amie de l'être humain, bien qu'apparue avant lui. Très tôt donc, les humains ont pris conscience de leur intérêt à protéger, à observer, voire même à élever les abeilles. Outre les fonctions écosystémiques, ces abeilles présentent une fonction économique importante et que cette filière est une véritable source de revenus des paysans, soit d'une exploitation des petits ruchers familiaux ou encore d'une exploitation à grande échelle dans l'apiculture moderne. Concernant les ruches utilisées,
À part les ruches traditionnelles construites à partir de troncs d'arbres, on trouve aussi à Madagascar deux types de ruches modernes, les ruches d'Adam et les ruches de Langstroth, comme ce que l'on trouve ici en bout de Funanzepi. De la ruche à la bouteille qui arrive sur notre table, rien n'échappe à ce jeune apiculteur pour que tout soit parfait, ou presque en s'appuyant sur ses connaissances et sur l'expérience de son père, apiculteur passionné. Écoutons. Rehefa iompy tantely zany ny tena dia raha ny fomba taloha aloha zany dia ny trano tantely nampiasaina zany dia trano hazo arafirafitra tambatambatra ohatr'izao fotsiny amin'iny ambany iny no amin'ny hazo iny mandrafitra papiny ilay tantely zany dia tamin'izany moa zany tsy tonga dia didina fotsiny le mamy tantely mifangaro na ny zanany na ny sakafo tokony ho an'ny tantely na ny resaka mamy tantely tokony ho alain'ny olona fa amin'izao zany izy dia mampiasa an'ilay trano tantely moderne dia ohatran'ity tazatsika ato ty dia atsofoka ao ny andia tantely dia rehefa tamanao izy dia avela anao mamy tantely ao dia karakaraina tsy tonga dia eo ny vokatra fa fotoana mbola tena maharitraritra amin'ny fotoana fisian'ny vono raha ety zany dia volana mai hatramin'ny farany volana oktobra amin'ny trano tantely moderne zany dia misy an'ity fitaovana anankiray ity fampiasana kadra ahafahana manainga an'ilay tantely misy ny vatabeany dia misy tovana ato amin'ny koro izy natao hanamboatra sakafo ho azy dia mampitombo ny andiany ao izy manatody sy manao sakafo ho azy fa volana mekatra amin'ny oktobra isika tokony ahita nyity tovany ity mipetaka daholo amin'ireo trano tantely rehetrarehetra eo zany dikadra ny ato ambany dia dikadra ny ato ambony russe visconti ny atsonay anazy rehefa maka mamy tantely tokony ampiasa fitaovana toy ny refractometre izy ity dia fitaovana anankiray amatarana ny tahan'ny rano ao anatin'ny mamy tantely dia tokony anilan'ilan'ny 18 à 20% ny tahan'ny rano ao anatin'ilay mamy tantely amin'izay fotoan'izay mamy tantely dia azo tehirizina tena mahasalama rehefa le manala anazy ny anatin'ny tranontsika dia alaina le cadre misy mamy tantely iny dia atsofoka ato anaty extracteur dia ahodiny ity dia izay ny azahoana mamy tantely zany dia rehefa avy eo izy tonga dia miala lasa papo tantely madio be ohatr'izao dia tsy potika verina fotsiny anatin'ny tranony dia mameno an'io fotsiny ray izy avy eo mba tsy hatonga mpanjaka anatody ato ambony dia mampiasa an'ity grille ity zany anakana an'ilay mpanjaka tsy hiakatra ato ambony rehefa hikarakara tantely dia mampiasa en fumoir ny anarany zany fanasitroana dia asiana taim-bakony ohatran'izao dia ampiretina mba hidonaka le izy fa izy ity zany dia mamono ny fofona ifampiresahan'ny tantely dia rehefa mampiasa an'ity zany tsika dia sady fanazarana anazy hoe hitondray le mpikarakara fa tsy higafy raha izay dia fanazarana anazy koa anasaraka n'ilay resaka ataondrareo amin'le phéromone zay raha hifindramonina ny tantely dia afaka mandeha mihoatra ny 20 kilometatra fa rehefa iremby rehefa akamamy izy dia ny tiany iasana dia tsy hihoatra ny 3 kilometatra manodidina izy iny mpanjaka iny andia tantely anankiray iny dia misy karazany anankitelo no hitatsika ao misy ny mpanjaka vavy zany dia izy io dia ray ihany karazany roa sokajinasany ny anankiray amin'ny mampanjaka anazy dia mandidy manapaka miantoka ny fandaminana ao anatin'ny tohatra dia izy no manatody zany hoe afaka mamokatra zay tantely hitatsika rehetrarehetra manidina ao anatin'ny trano tantely dia zanaka mpanjaka daholo zany izy fa ny karazany anankiray hafa koa dia ny lahatantely ary ny asan'ny lahatantely dia tsisy atao akoatran'ny mivady miray amin'ny mpanjaka ary ny karazany ray farany dia ny tantely piremby manana sokajinasa maro isan-karazany tantely piremby ny manadio trano ny mamahana n'ilay zana tantely iny lay larva zany io dia maka mamambony maka vovombony maka rano ny mamana ny ao anatin'ny tohatra mamokatra savoka ny miambina ny trano tantely sy ny sisa L'homme récupère le miel des abeilles
et sait profiter de tous les bienfaits des produits de la ruche. Vu que l'apiculture est très présente dans la culture malagasy et répandue sur l'ensemble du pays, le miel est utilisé en remplacement du sucre, en thérapie et en cosmétologie, et qu'avec la richesse de la flore de l'île Rouge, ainsi que les caractéristiques du climat, l'abeille Apis mellifera unicolore produit du miel aux saveurs multiples, né du grand nombre d'essences butinées. On en a de miel de jujube, de niaouli, de litchi, de mokarana ou makaranga, de baobab, de millefleurs et aussi celui de Calyptus. Ils ont chacun leur particularité, comme on dit en malagasy, samananananchoise. Tately mivaky ny edina dia tately zanatany sy tately anala. Dia ny samihafa azy mandry sy tsy mandry. Ny lokony mitovitovy daholo ny lokon'ny anala sy ny zanatany. Fa ny anala antitranitra kokoa noho ny zanatany. Ety Ambanintsena RN2 24 km miala Antananarivo. Saosisy aloha tena mampalaza fa ny tately sy ny voankazo koa ezahana amidy mba fidiram-bola fanampiny. Miel eucalyptus io avy any amin'ny faritra Meritsantosikio ny afara. Ny tombontsoa azo avy amin'ny tantely akoatran'ny hoe eo amin'ny vava izy mamy amin'ny vava zany dia mba hoe manala hidim-bava kely. Dia be dehibe na amin'ny resaka fanatsarana ny tarehy, ny volo, ny amin'ny fomba malagasy, ny amin'ny resaka finoana zany dia miasa foana ny tantely. Ny tantely ankapobeny moa zany misy eto Madagasikara zany be dehibe ny karazana tantely, misy ao tantely litchi, misy niaouli, misy mokarana, misy be de grevelia, fa ny eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny ankapobeny aloha zany dia ny tantely io tantely kininina io. Fa eto amin'ny commune Anjepy misy anay eto indray dia kininina tsisy petina mihitsy. Dia zay tonga dia monofloral zany ny ilazana azy zany. Ny mba hoe tokony ho fantatra fotsiny koa dia ny tantely rehetra dia tsy mitovy ny ariatrany. Ohatra hoe ny tantely niaouli tsy mitovy ny ariatry ny tantely kininina, tsy mitovy ny tantely avary. Ny tantely kininina zao dia tonga dia mandry mitovy amin'ny crème. Dia misy tantely litchi zao somary mamaspasika fa afo zay dia lasa mieritrerititsika fa siramamy gasy le izy fa ny tokony ho izy zany dia any amin'ny mpiompy fotsiny no mividy zay no lakile amatarana an'le izy. Na izany na tsy zany rehefa raha mamy tantely zao ohatra mamy tantely kininina zao no ataonao miraraka eo ambony taratasy mamy tantely kininina dia tsy mando ilay taratasy atao ambany. Zay fa tsy dia tena hoe mitopy mifatratra amin'izay tsika hoe tena piro marina ity rehefa vita zay akory. Ny trano tantely anankiray dia mety hamokatra manomboka hatramin'ny aotra ka hatrany amin'ny 7 litatra. Zany hoe raha aka moyenne aloha zany hatramin'izay aloha zany dia eo amin'ny 12 litatra eo no azo amin'ny tranony anankiray. Zany hoe raha ny tokony ho izy zany zay dia tokony hamokatra manodididina ny eo amin'ny 4000 litatra eo zany ao anatin'ny taona zao. Mamy loatra. Zany ka mamy. Ie. Tsy haintsika zany. Tsy haintsika manamboatra an'izany fa ny tantely manamboatra an'io dia misy an'le hoe Apis mellifera unicolore. Be da be zavatra sitra satria na le olona tonga eto koa raha dia ohatra hoe misy problème ohatra hoe cancer anatony dia ampiarahana zareo amin'ny aloe vera zany izy miaraka amin'ny vahona. Ohatra koa zao anao maratra be dia io koa na ahositranao aminazy dia vetivety dia sitrana. Ny tombontsoa azan'ny tantely zany dia ara-pahasalamana ao zany le hoe voan'ny diabety dia tsy mihinana siramamy dia tantely ny hohanina. Dia ny ankizy le voan'ny kohaka be dia manao tantely sy voasary makirana dia tia tantely anala ity ny ampiasaina. Les abeilles sont largement reconnues pour leur rôle important et leur contribution à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l'agriculture durable, à la santé des écosystèmes et surtout à la santé de l'environnement. Le développement de l'apiculture peut ainsi contribuer à la protection de l'environnement. Du travail des abeilles, cet insecte au mode de vie et aux dents si particuliers a inspiré l'histoire de l'humanité, tirant un bon profit avec le plus grand respect.
Ny tantely dia mitana andraikitra ngeza be amin'ny lafin'ny tontolo iainana indrindra zany ohatra hoe resaka famindrana vovombony ny tantely ihany koa dia azo lazaina hoe isan'ny tena manatsara ny fiainan'ny olona amin'ny lafin'ny fahasalamana zany ary misy tena tsy ho sitrana mihitsy raha tsy mamy tantely no ho fanafodiny. Ny tantely dia misy toetra tokony alain'ny olombelona tahaka ary izy dia manana fifampitondrana miavaka mihitsy ao anatin'io toerana misy anazy io zany hoe niezaka nataon'ny fitambaran-drareo no nahavitany mamy dia izay zavatra izay zany tokony ho entintsika amin'ny fiainantsika olombelona. Ao misy mpibaiko ao misy ny mpanjaka mitarika andry-zareo atao hoe ny lehibe indrindra ao aminazy tsy ny abetsahan'ny tantely ompiana akory no abetsaka ny mamy tantely misy fa ny fahasimban'ny tontolo iainana dia mahatonga anazy mihena. Savez-vous que les abeilles voient aussi leur vie sociale évoluer au cours de leur vie? Quand elles naissent, elles sont tout d'abord des nourrices, puis elles deviennent abeilles de ménage avant de se mettre à réparer et à construire l'intérieur de la ruche. Plus tard, elles deviennent gardiennes avant d'être enfin butineuses. C'est fascinant tout ça, non? Afin de les laisser vivre en toute tranquillité, nous les humains pourrons être aussi des héros pour les abeilles. Par exemple, cultivons des plantes à fleurs, mobilisons les producteurs afin qu'ils diversifient autant que possible leur culture. Mobilisons les producteurs afin qu'ils diversifient autant que possible leur culture. Consommons le miel de nos producteurs locaux et surtout, sensibilisons nos communautés et nos enfants sur l'importance des abeilles. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Je remercie également Anzara Njiamahar d'avoir partagé sa profession avec nous. On se donne rendez-vous pour un nouveau thème, pour une nouvelle émission, toujours sur Canal Austral TV, dès la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt sur Canal Austral. Je vous dis, Velume!